fahamarinana manandratra ny firenena. Rehefa malala ao amin'ny tompo dia faly mandrakariva izahay miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary dia manonona trany ny fiadanany ho amin'ny olona rehetra miombona amin'izao fandaharana izao. Alohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra eo, misaotra sy mideranao izahay satria mbola nomenao tombonandro pahavelomana ary dia mbola afaka indray ry tompo handinika ny teninao izay velona sy mahery aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra. Koa dia ny fanahy masina mandrakarivany no hiasa manan-kereto ry tompo ary dia ametraka ny teny eo ambavany mpanomponao ary dia ho voninahitry ny anaranao zay rehetra ho tanterahina eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lay teny tonga nofo lohan'ny fiangonana. Amen. Ry havana, fantatsika ny fomba nanafan'Andriamanitra ny zanak'Israely teo ambany fanandevozan'ny Farao sy ny Egyptiana araka ny boky ny Exodosy. Nanendra ny Mosesy Andriamanitra hanafaka azy ireo. Eny ry havana, mbola mitady olona Andriamanitra mandrak'androany ho irany tahaka ny Mosesy satria mbola maro ireo manana ny fomba, ny toe-tsaina, ny toe-pony Farao na eto an-tanindrazantsika izany na any ivelan'ny Madagasikara. Hanika mitady olona Andriamanitra ho irahiny. Ary raha mba maniry ho tendren'Andriamanitra tahaka ny fidianany any Mosesy ianao raha mba maniry ho fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra hanafaka ny vahoakan'Andriamanitra dia tsara ihany ry havana isika mandinika ny tantara sy ny antony nahatonga an'Andriamanitra ny fidian'ny Mosesy ary nomba sy nitahy azy hatrany. Hojerentsika ary aloha ny toetrany Mosesy. Anisan'ny toe-panahin'ny Mosesy ry havana ny fanetrentena. Ary azo ambara fa tena porofon'izany ny fandavany ny fanendren'Andriamanitra azy. Tena zava-dehibe ny fidianan'Andriamanitra azy ary tena azo Mosesy an-tsaina fa tena voninahitra ho an'ny olona iray, izany hoe fidian'Andriamanitra, irahin'Andriamanitra hiteny amin'ny anaran'izy Andriamanitra ary ho any amin'ny Farao. Olombelona aza no mifidy dia hitantsika fa tena faly, ravo, lasa kevokevoka mientanentana izay tsy izy ny olona. Mainka fa hoe Andriamanitra no mifidy, tena voninahitra izany. Tsy midika nefa fa tokony hitarika antsika hanambony tena izany sanatry fa tokony ho feno fankasitrahana an'Andriamanitra ny olona fidian'Andriamanitra sy rahiny. Hisolo tena azy Andriamanitra eo anatreny ity Farao manam-pahefana ambony amperora zay tena nanana ny lazany saingy feno avinavina ny fony. Amperora nanjaka tamin'ny vahoaka sy faritra midadasika be. Ary Andriamanitra mihitsy no niresaka mivantana tamin'ny Mosesy saingy fantatsika fa nanda i Mosesy. Ary tsy indray mandeha na indroa fa imbetsaka Andriamanitra no nandresy lahatra azy ny fandahatra taminy kanefa dia nanda hatrany Mosesy. Ry havana, dia hevitra ve isika fa hoe badolahy i Mosesy tena olona kanosa be? Angamba tsy dia zay loatra ny valiny ry havana fa azo ambara fa olona nanana fanetrentena sy fahendrena ity Mosesy ity. Eny, fantany tokoa fa nanana fahalemena izy, votsavavy izy, tsy havanana loatra tamin'ny fitenenana, bègue hoy ny teny frantsay. Fahalemena izay niteraka fanahina sy fisalasalana tao anatiny. Eny, natahotra Mosesy sao ataon'ny Farao sy ny Egyptiana ho fimehezana fotsiny ary sao tsy hatoky azy na dia ireo zanak'Israely izay ho tarihiny aza. Ry havana, Andriamanitra rehefa mifidy olona iray dia tsy mamela azy ho afa-baraka izany na oviana na oviana. Ary azo inona fa io fahalemena io mihitsy azy no tena anisan'ny fidianan'Andriamanitra any Mosesy. Tadidinao angamba ry havana fa raha nitaraina tamin'ny tompo ny apôstôly Paoly no nitsilo teo aminy dia tadidinao ve ny valitenin'ny tompo? Ampy ho anao ny fahasoavako fa ny heriko
tanterahina amin'ny fahalemena. Nanana fahendrena misesy ho isika. Eny ry havana. Tena fantatra misesy fa ny zavatra tsy hay, tsy ho vita tokoa, tsy bitabitahana araka ny fahendren'ny taolo-razantsika. Ary ny zavatra tsy nianaranao ve, zavatra tsy nanaovanao fiofanana ve de hoekenao atao. Ry havana, ny olona kely saina, ny olona tsy ampy fiheverana no manaiky ho tendrena amin'ny toerana izay tsy hananany fari-pahaizana ampy. Azo ambara arak'izany fa nanam-pahendrena i misesy. Na fantatra ny zavatra mety ho vitany sy tsy ho vitany. Zany natao hoe fahendrena. Toetra tsara faharoa nananany. Fa izao ry havana, io Andriamanitra maniraka antsika io koa angeka mahafantatra antsika e. Mahafantatra ny olombelona tsirairay. Ahoana hoy ny voalaza? Mbola tsy ary tany am-boka akory ny olona iray de fa fantany ny momba azy. Mbola tsy ary izy ny fanorenana izao tontolo izao. Ry havana, raha tena Andriamanitra no nifidy sy naniraka antsika dia ampy antsika ny fahasoavany. Ary ny hany ataontsika dia ny manaraka, mampiatra ny baikony. De ho hitantsika fa ho lasa lavitra isika, eny, hiseho mandrakariva eo amin'ny asana ny ran'Andriamanitra antsika, ny fahalebiazan'Andriamanitra, ny voninahiny. Ry havana, ny olona miaina eo ambany fahasoavan'Andriamanitra dia olona feno ny fanahin'Andriamanitra ary taria ny fanahin'Andriamanitra. Ary noho izany dia hanana fahasahina tahaka ny misesy izay sainy joro teo anatrehan'ny Farao. Ny olona feno ny fanahy masina afaka mifanetra amin'ny olona tahaka ny Farao. Ahoana tsara hoy ny teny? Ny heriko tanterahina amin'ny fahalemena. Ary io koa de tena tian'Andriamanitra ho tsapany misesy mpanompony fa tena fahamarinana lehibe. Tena tian'Andriamanitra hiaina io fahamarinana io hatrany i misesy ka dia ho foana tanteraka izay mety ho aya sy fisalasalana vokatry ny andraikitra makadiry napetrak'Andriamanitra teo antsorony. Ary tsy nifankanesana tany amin'ny Farao ihany fa nandritra ny 7 taona dia nitarihana ny fitariany ny zanak'Israely tany anefitra indrindra ihany koa. Ary engane ry havana mba ho marina amin'ny fiainantsika koa fa ny herin'Andriamanitra tokoa tanterahina amin'ny fahalemena. Ary mo tsy izany nanosika ny Paoly, ny apôstôly Paoly teny hoe ny fahalemeko no fahatanjako. Izany hoe arakaraky ny atsapahanao fa malemy ianao, olombelona no fa mandratsy maefa na inona na inona raha tsy tafaray amin'Andriamanitra, zany no manosika anao hitady sy fikitra mandrakariva amin'Andriamanitra. Ry hava-malala, Andriamanitra rehefa manendry dia izy ihany koa no manome izay rehetra ilaina hoentina manatanteraka sy mandavorary ny asa. Mila vola ve ny asa? Tena mila. An'Andriamanitra ny vola fotsy sy ny volamena araka ny voalaza ao amin'ny boky ny Hagai mpaminany. Mila fahasalamana ve ny asa? Tena mila. Ary moa tsy Andriamanitra, moa tsy Jesosy Kristy lay zanak'Andriamanitra sady tena Andriamanitra, moa tsy izy ny mpanasitrana. Jehova Rafa no anaran'Andriamanitra mpanasitrana. Ary moa ny aretintsika tsy efa voaombo niaraka tamin'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana. Ary moa Jesosy tompo tsy efa nilaza tamin'ny mpianany hoe mangata de omena ianareo. Ao Matio no ahitantsika an'izany. Toko fa 7 angamba izay. Toriteny nataon'ny tompo teo an-tendrombohitra. Mangata de omena ianareo, mitadiava de ahita ianareo, dondony de voana ianareo ny tompo, fa zay rehetra mangataka no omena, zay rehetra mitady no ahita, ary zay rehetra mandondona no voana. Mila finoana ihany koa ve ny asa? Niraka ampanaovin'Andriamanitra? Tena mila finoana ry havana, satria isika olon'Andriamanitra isika tsy mandeha amin'ny fahitana fa amin'ny finoana. Tena mila finoana isika, ary nambaran'ny tompo fa na dia finoana tahaka ny voatsinampy ihany azy dia mahafindra tendrombohitra. Sary anotra moa zay
nampiasainy jesosy enti milaza fa na de kely fotsiny ihany aza ny finoana ao amintsika kanefa tena finoana marina tokoa tsy mifangaroaro zavatra fa tsy finonom-poana ary tsy hoe finoan'ny olona misabaka ka ny tongony iray any ampiangonana ihany mivavaka izy fa ny tongony iray kosa dia lasa mankany amin'ny dadarabe sy ny sisa dia tena raha mino isika zany tsy finoana misabaka tena ampy avy tantsika asa lehibe ahoana hoe ny tompo zay mino ny asa ataoko nataony koa ary hanao asa lehibe noho zany azy izy satria izao mankany am'ray ary efa any am'ray izy mifona ho antsika inona ihany koa ry havana ny olaintsika mila hery ve ahoana hoe ny teny eo amin'ny Isaia 10:7-20 izay kely hery dia omeny hery be mila inona koa isika ry havana zay rehetra ilaina dia azon'Andriamanitra omena avokoa tsy ilaina mangataka any amin'ny olo zao tontolo zao ry havana any amin'ny jentilisa Andriamanitra izay naniraka sy nanendry anao dia manan-karena amin'ny zavatra rehetra ahoana hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 420 hainao tsy anjery any Jehova ny tany sy zay rehetra ao aminy izao rehetra zao sy ny ponina ao aminy an'Andriamanitra ny zavatra rehetra eny azon'Andriamanitra ampiasaina avokoa ny zavatra rehetra ny olona rehetra azony ampiasaina inona avy zany hatramin'ny Satana ny mpamosavy ny jentilisa ny mpanahody ratsy na ny mpiloka sy ny sisa raha tiany ampiasaina anampy anome anao raha tian'Andriamanitra eo ambany fahefan'Andriamanitra avokoa ny zavatra sy ny olona rehetra ry havana ahoana hoy ny voalazan'ny mpitoroteny ao amin'ny mpitoroteny 2 eo amin'ny 9:20 vakitsika amin'ny anaran'ny tompo fa ny olona izay ankasitran'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana fa ny mpanota kosa ampiasainy hanangona sy amory mba hisy omeny izay ankasitrahan'Andriamanitra zay zany ry havana ampiasain'Andriamanitra ny mpanota mba hamory ho an'ny olon'Andriamanitra ny olombofidiny ka tsy anjarantsika no anala baraka ny Andriamanitra ivavahantsika ka isika no andeha handombaravara na any amin'ny olona na any amin'ny firenena tsy mino afaka mankany isika ninona tsy angataka fa hitory ny filazantsara ary tena mety sy tokony ataontsika izany ry hava malala ry havana Jehova Jire zany ihany koa no anarana entin'Andriamanitra izany hoe afaka manome izay ilaina rehetra Dieu pourvoit hoy ny teny frantsay amin'ny teny anglisy dia hoe God provides ary zay rehetra ataontsika dia ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho izany dia ny fanahin'Andriamanitra ihany ny fanahin'Andriamanitra trany no tokony hitarika antsika mba azahoantsika mibata fandresena ary ny mahafinaritra ry havana dia ny vokatra ateraka ny fanaovana ny asan'Andriamanitra ny fanatontosana ny irak'Andriamanitra tena miteraka fiadanam-po tsy misamboaravoara ny fonao fa tony ary ny fahatoniana zany hoe fiadanana sy ny fifaliana lalipaka tsapanao dia samy vokatry ny fanahy masina eny ry havana rehefa tena fantatsika azotsika antoka fa tena natsoin'Andriamanitra isika no tenendren'Andriamanitra ny rainy ka tena fanendrena avy amin'Andriamanitra tokoa dia tsy maintsy manana fiadanam-po isika tsy voatery hoe asa azahoana karama be tsia na asa eo anivon'ny fiangonana fotsiny ihany na hoe tsy maintsy eo anivon'ny fiangonana tsy voatery mety any amin'ny toerana any amin'ny départementa ministériel any anivon'ny fanjakana izany zany hoe asa mivantana ho an'ny mpiray-tanindrazana ho an'ny firenena mety ho iraka tahaka ny any Mosesy izay lela tena tia ny mpiray-tanindrazana taminy hanika tadidinao fa novonoy mihitsy lay Egyptianina zay tratrany nandaroka mafy lay Hebreo mpiray-tanindrazana sy mpiray-ra taminy ry havana sady mpaminany lehibe ny tena mpitarika firenena fantadaza i Mosesy filohampirenena
nitondra ny zanak'Israely ho any amin'ny tany mahafinaritra manan'Andriamanitra ho azy ireo taranaka Abrahama sy Isaka ary Jakoba ireo. Tahaka izany koa Josoa izay nandimby any Mosesy, Saoly mpanjaka, saingy taty aoriana moa i Saoly dia niala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ka dia nesorin'Andriamanitra teo amin'ny toerana zany, ary fantatrao fa nosoloiny any Davida izay voalaza fa olona araka ny fon'Andriamanitra, izany hoe olona tena feno fitiavana i Davida, nanana fo feno fitiavana an'Andriamanitra ary fitiavana ny olona rehetra riavana, izany no atao hoe fitiavana agape. Ary raha amin'izao fotoana ankehitriny zao zany dia tena filoham-pirenena, chef d'État i Mosesy, Davida ihany koa, ireo mpanjaka maro hafa hitantsika ato anatin'ny testameta taloha. Riavana, mety misy tokoa fotoana tsy arovantsika fa to mampitondra entana mavesatra ny asan'Andriamanitra, ary tena marina izany. Eny, mety misy olona be fialonana izay mitsiriritra ny toerana nametran'Andriamanitra anao, ary dia mitady ny fomba rehetra ampialana anao, maninona avy, manao sabotage, misotasota, azahoany maka ny toerana, mety manao tsolitra any ambadimbadika any lay olona. Eny, mety manao teti-dratsy, sy asa maloto mihitsy amelezana anao, mety amsavy aza nge, fa izao no azo antoka, raha tena Andriamanitra marina no nifidy anao ary hitany fa tsy misy fahotana eo aminao, fantany ny fahalemenao fantatr'Andriamanitra, fa samihafa ny atao hoe fahalemena sy fahotana riavana, tena samihafa ireo zavatra ireo. Raha Andriamanitra no nifidy anao, fa tsy hoe ny devoly zay nampanao sanatria alabato ohatra, na osika, na zay mety ho asa ratsy zay tsy avy amin'Andriamanitra. Raha tena Andriamanitra no nifidy dia izy ihany no miaro, eny izy Andriamanitra no miantoka, izy no assurance vie, izy no miandany amintsika olombofidiny. Jesosy, izy no mandrakotra antsika amin'ny rany, lay ra sarobidiny, lay rano tsy mety lefy tahaka azy ihany. Ary Jesosy lay nanambara tamin'ireo olona sy ny mpianany hoe tsy anareo izy no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo. Fa izao koa riavana, misy toyny io teny nataon'ny Tompo io hoe zaho no nifidy anareo, ahoana hoy toyny? Ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary aretany vokatrareo. Nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary aharetany vokatra. Riavana, azadinoina ary fa Andriamanitra dia miandry vokatra tsara avy amin'ny olona nofidiny, miandry vokatra amin'ny olona nirany, ka rehefa nareny antso de nietsika de nitsangana dia nandeha araka ny baikon'ny Tompo. Tsy olona hoe nitsangana fe nitsangana, nandeha fe nandeha, fa nizotra tamin'ny lalana natorin'Andriamanitra, ary Jesosy zanaka lay tokan'Andriamanitra raha teo moa no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Satria Jesosy Kristy izay sady zanak'Andriamanitra no ten'Andriamanitra, dia izy no manory lalana, izy no manome toromarika tondro zotra ho an'ny mpanompony. Ny teniny riavana no arahina, ary amin'izay fotoan'izay dia tsy ho diso lalana isika, tsy hatahotra ny overy, fa sady afaka hanome vokatra tsara mandra-pahatonga antsika soamantsara any amin'ny tanjona. Miandry vokatra tsara amintsika, sika mpanompo ny rany ny Tompo, sady izy raha teo no afaka manome ny fitaovana rehetra, manory ny fomba mahomby azahoantsika manatanteraka ny asa tsara sy manome vokatra tsara sahaza ny voninahitr'Andriamanitra, ary vokatra ihany koa mahamendrika antsika zanany, satria zay rehetra nandray an Jesosy Kristy dia voalaza ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona fa nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Riavana,
rehefa nitendreny tompo ianao dia tsy maintsy manaraka ny baikony, zany hoe tsy maintsy milona ao amin'ny tenin'Andriamanitra, zany hoe olona tia mianatra sy mandinika ny tenin'ny tompo ary tena miankina amin'Andriamanitra zato isan-jato. Eny, tsy tokony hatoky afa-tsy Andriamanitra irery ihany, fa tsy hatoky olona. Andriamanitra raha teo moa efa nanambara amin'ny alalan'ny mpaminany Jeremia fa voaozona ozy izy zay matoky olona, fa ho tahina ny olona matoky an Jehova. Voaozona satria raha ny fahaizana nge, ny hery, ny saina, ny fananana dia tsy misy dikan'izay antsika olombelona nge, mihoatra amin'inona? Amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra, amin'ny fahaizan'Andriamanitra zay namorona ny lanitra sy ny tany, namorona antsika olombelona araka ny endriny, zay tompony arena rehetra. Azy ny volafotsy, azy ny volamena, hoy ny teny nampitondray ny any Agai mpaminany. Ary moa misy zava mahagaga zay tsy haiko va hoy Jehova Andriamanitra. Noho izany dia aoka Andriamanitra irery ihany no anteherana. Na ny teniny na izy Andriamanitra dia tsy mandainga. Andriamanitra izay tsy mahay mandainga, hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny epistily nosoratany ho an'ny Titosy ao amin'ny toko voalohany ao eo amin'ny andininy 2. Eny ry havana, Andriamanitra dia tapim-pahalalana, fa ny zavatra tsy hainy dia ny mandainga, satria marina izy, masina izy, tsy misy fahotana ao aminy, eo aminy. Ary raha zanany marina tokoa ny olona dia manahaka azy, zany hoe tsy mandainga, tsy mahay mandainga. Fa izao ry havana, ny zavatra mahazendana dia ny mahita tompon'andraikitra ambony milaza tena ho kristianina, kanefa inona no ataonao ianao? Maka mpanolotsaina jentilisa zay tsy vitany hoe tsy mivavaka fa tena satanista, nanao fifanarahana na miafina nankariary tamin'ny Satana, Lucifera, Satana, Belzeboba sy ny firongony. Ry havana, hianao ve mpino kristianina na mihevitra fa kristianina ary koa hitan'ny olona fa mba mandeha any am-piangonana ihany, mpandray kominio, mpandray fanasany tompo ihany, kanefa mpanolotsaina jentilisa tsy miraraha fivavahana no alainao. Raha tsy sanatria hoe ianao koa mba satanista na sanatria magicien zay miafina amin'ny fomba rehetra kanefa tena fantatr'Andriamanitra. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra raha teo dia milaza mazava tsara ao amin'ny Korintianina voalohany ao amin'ny toko 2 eo amin'ny andininy 5:10 fa ahoana hoy ny voasoratra ny apôstôly Paoly moa no manoratra izany, Korintianina voalohany toko 2 andininy 5:10. Fa ny olona araka ny fanahy kosa ozy izy, zany hoe F majuscule renitsoratra, dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona. Ry havana, mazava tsara izany tenin'Andriamanitra izany. Ny ankamaroan'ny olona tokoa mety azo fitahina, fa misy ny olon'Andriamanitra zay tsy azo fitahina satria olona araka ny fanahin'Andriamanitra. Ary nosoratan'ny apôstôly Paoly fa mahafantatra ozy izy ny zavatra rehetra. Ary hoy ihany Paoly, raha mampitandrina aza mety ho fitahana ianareo izy izy. Miverina indroa tenin'ny Paoly ry havana ao amin'ny Korintianina ao ihany. Dia averin'ny Paoly indray mandeha indray ao amin'ny epistily nosoratany ho an'ny Galatianina, ary averiny indray mandeha ihany koa ao amin'ny Kolosianina. Ary ahoana koa ny apôstôly Jakoba, aza mety ho fitahana ianareo ry rahalahy malala. Farany ry havana, ampafantary ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny Mosesy ny toetra anankiray ihany koa zay tsara ho fantaritsika, voalaza zany ao amin'ny bokin'ny Nomeria toko 2:20 eo amin'ny andininy 7. Nomeria toko 2:20 eo amin'ny andininy 7 dia voasoratra izao teny izao, vakitsika amin'ny anaran'ny tompo.
ary Mosesy dia leilana le mifanahy mihoatra noho ny olona rehetra aty ambonin'ny tany. Engany ry ava-malala ho amin'ny tompo, ny afatry ny tompo voaraintsika tamin'ity andro ity, hanome antsika faniriana mba hanana toe-panahy tahaka ny Mosesy sy ampandroso hatrany ny fahatokintsika ny herin'Andriamanitra ary ahatonga antsika hitombo fahiratan-tsaina ka tsy sanatria ho voafitaka mora foana. Dia atolotsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra ary ho amintsika rehetra fiadanana an'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana tsara rehetra. Amen. Hivavaka sika ry havana. Mankasitraka anao zay tompo fa vita soamantsara indray ny fandinihana ny teninao tamin'ny ty andro ity. Koa dia atolotra ianao mandrakariva ny dera sy ny voninahitra Andriamanitra ray zanaka fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia manao velomanao indray ho tahin'ny tompo ry havana ary afaka herinandro indray. Veloma indrindra tompoko. Fahamarinana manandratra ny firenena.